Vavaka isika tompoko. Midera sy mankalaza ny anaranao zahay Andriamanitra rahabe fahasoavanao. Manahoana ny fahasoavana zay asehonao aminay? Fa mba iza moa ny manakalatra aminao? Na dia olona iray aza dia tsy misy zay tokana manakalatra ao anatrehanao. Fa izahay rehetra dia samy mpanota avokoa. Samy mivily tamin'ny lalanay izahay, samy nandeha tamin'ny lalana miolakolaky ny fisainana izahay, ka dia efa nanotra ny sitraponao masina. Mifona aminao izahay Tompo, mangata-pamelan-keloko aminao izahay. Fa raha mahatratra izao fotoana zay ka hoe taom-baovao zao izahay Tompo, dia famindram-po zany, fahasoavana tsy hita fesifesenina zany, tsy avy amin'ny olona zany fa avy aminao ihany, zay mamindra fo ao amin'ny Jesosy zanakao. Ndreto zahay tonga eto anatrehanao, hangonina eto zahay Tompo, mba handray ny filazantsara mahavela, handray ny teninao, efa nyrenesinay ny teninao, ary mbola ho renesinay ihany koa zao. Dia mitenena aminay Tompo, ovao ny fonay, amboary ny toetranay, langino sy rairay koa zay tsy afaka eto Tompo, mba tsy ho diso anjara aminao izy rehetra. Toa amin'ny fonay Tompo, mba tsy ho zatra zahay, mba tsy hataona zavatra mahazatra mandreny feo ivelany zay ambara eto. Toa amin'ny fonay mba hihaino ka hanimpilatsofina ny tenin'ny fanahy, dia ny fanahy masina mpanazava zay mitary-dalana anay ho amin'ny lalana mahisy ny sitraponao. Tahio zahay Tompo, tahio ny fiangonana, tahio ny asa misionan'ny fiangonana eto amin'ity toerana ity. Aiza no halehanay Tompo raha tsy silovin'ny teninao zahay? Ny teninao ny ziro, ny teninao ny fanilo manazava ny lalaka alehanay rehetra. Raha tsy misy ny teninao zahay dia miraparapa, tsy mahafantatra zay haleha sady tsy mahafantatra zay hatao. Midera ny anaranao zahay, misaotra anao zahay ny andro ity zay ankalazainay manokana, zay tena ankalazaina nefa dia tsy ny tenanay sy ny momba azy, fa ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao zay ananana tombonandro. Raha ho re ny teninao dia mitenena aminay tokoa Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany araka ny efa nambara teo Tompoko, no andro taom-baovao. Koa ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika amin'izao, ankoatrin'izao zay efa nivinaky tamin'sika teo Tompoko, dia raha sika mahita zany ao amin'ny filazansaran'i Jesosy, araka ny Lioka 3:10, 9:1 ka hatramin'ny 9:7. Lioka 3:10, 9:1 ka hatramin'ny 9:7. Rehefa iaraha mahita izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary nanao ty fanoharana ity izy, hoy nisy olona nanana viavy nambolena tao an-tanimbolobiny, dia nakeo izy nitady voa taminy fa tsy nahita. Dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tanimbolobika: indro 3 taona aho zao no tonga nitady voa tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapao io nahoana io no manemba ny tany? Fa ny mpamboatra namaly ka nanao taminy hoe: Tompoko, avelao ihany izy amin'ity taona ity. Mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika izy, angamba mbola hamoa izy, fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany. Ry Ray Masinao,
Manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ay fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy Tompo. Androany no andro taom-baovao. Taom-baovao faharoa moa zany. Ny taom-baovao voalohany dia ny alahady voalohany amin'ny advento, zay taom-baovao ny fiangonana manokana. Ity kosa dia taom-baovao iraisana amin'ny be sy ny maro, iraisam-pirenena raha azo lazaina zany. Ka dia zava-dehibe tokoa zany taom-baovao zay anomboasika ny taona 2024 zany. Ka dia misaotra an'Andriamanitra sika. Kanefa ity andro taom-baovao ity dia mbola ao anatiny atao hoe Noely ihany koa. Ity no mamarana ny fankalazana Noely isa-taona. Ka dia sy gaga sika fa mbola mandrefy ira Noely mandraka amin'izao andro taom-baovao zao satria tena Noely zany. Zay Noely atoko fa dia hiditra miteny zay anjarasika androany sika. Andalana miakatra ny Jerosalema Jesosy, ary dia maro ny olona zay mifanerasera aminy eny andalana. Ny sasany manontany, ny sasany mila torohevitra ara-panahy, ny sasany kosa dia sy mino azy, ny sasany dia tia hanafitolona azy. Kanefa na inona dia sy mba nandasy ny teny aman'olona Jesosy. Ny teny foana izy teny andalana ary nanambara ny marina, nanambara ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'izay no ilazany Jesosy zavatra anankiray. Hoy Jesosy, ianareo mahafantatra ny toetrandro. Fantatrareo ny toetrandro raha ohatra ka homorana na ho maina ny andro na ho rasy ny andro ka sy afaka mivoaka ny trano firy ny olona, na ho sara ny andro dia afaka misangatsangana koa. Io hoy Jesosy dia fantatrareo no mamantatra ny toetrandro. Fa misy zavatra tsy fantatrareo. Sy fantatrareo ny mamantatra ny andro, ny fotoana. Ny fotoana hoy Jesosy dia tsy fantatrareo no mamantatra azy. Fotoana inona moa zao fotoana sika zao? Io no lazainy Jesosy fa sy fantatry ny olona. Isika koa ve mba mahafantatra, isika ve mba mahalala. Rehefa dinihina ny teny ataon'i Jesosy momba an'izany dia zao fotoana inona moa zao? Fotoana fibebahana zao. Fotoana zay mahamaika tokoa ny fibebahana. Mila mibebaka ny olona, mila miaiky fahotana ny olona, mila mitodika amin'Andriamanitra ny olona, mila miova fo ny olona. Zay ny fotoana zao. Tsy hoe amin'ny firy na amin'ny firy, fa fotoana zay ilan'ny olona mibebaka tokoa. Manoloana an'izay dia nisy olona nanatona an'i Jesosy teny andalana, niresaka taminy, toa nitantara zavatra nampalahelo taminy, nitantara zava-nisy taminy, ka hoy ny olona hoe, Tompo, nisy zavatra tahaka an'izao, nisy zavatra tahaka an'izao hoy ny olona. Ny Galiliana zay nanao fanatitra tao amin'ny tempoly dia novonoen'ny Pilato, ka ny ran'ireo olona reo dia nafangarony tamin'ny fanatitra nataony. Zava-doza zany. Namono olona ny mpitondra Pilato zany zay governorany tany. Te hilaza ny olona zay nanatona an'i Jesosy hoe inona loatra ny fahotan'ireo olona reo. Nanao fanatitra kanefa dia ny tena koa nanjary nalasa dra tao anatin'izany, nafangaro tamin'ny rano fanatitra. Dia hoy Jesosy hoe aza mieritreritra nareo fa mpanotany olona rehetra reo olona reo fa niharan'izany. Fa raha sy mibebaka koa ianareo hoy Jesosy, dia horingana tahaka azy ianareo. Zay zany zavatra lehibe zay nambaran'ny olona. Dia nanafy koa Jesosy. Ahoana ny hevitrareo hoy Jesosy?
Reo olona nianjerany tilikambo tany Siloama tao Jerosalema, olona maro tonga dia maty nianjerany tilikambo tao. Mieritreritra ve ianareo i Jesosy fa mpanotany ny olona rehetra reny olona reny satria voan'izany, satria miharan-doza tahaka an'izany. Ny finoana nisy tamin'ny be sy ny maro manko tamin'izay dia zay miharan-doza izy dia tena olona nanompo, nanao fahotana goavana matoa ny haran-doza lehibe tahaka an'izany. Zay ny fisainana, fa tsy zay ny fisainana hitondrany tompo azy, ahisy ny tompo zany zavatra zany. Dia hoy Jesosy hoe reo olona nianjerany tilikambo reo, eritreritra ve ianareo fa mpanotany ny olona rehetra izy reo? Hoy Jesosy, raha sy bebaka ianareo dia horingana tahaka azy. Ambarany tompo ary tahaka izay nilazaisika teo aloha fa fotoana fibebana zao. Dia ambarany tompo amin'izany fa mahamaika ny fibebana, tsy misy hatakana ny fibebana. Isanandro isanandro mila mibebaka ny olona, fa tsy hoe amin'ny fotoana izay manokana ihany, fa tena mila mibebaka isanandro ny olona. Hoy Jesosy, zay no ambaran'i Jesosy eo. Tsy izay niharan-doza ihany mila mibebaka tompo, tsy izay niharan-zavatra sarotra ihany mila mibebaka, fa mila mibebaka koa izay vavolombelona nahitra an'izany. Laklosy maneno zany farafahakeliny, ka dia mila mibebaka ny olona. Tahaka an'izany koa zany no resika eto amin'ity teny izay anjarantsika eto tompo. Ny tompo zany manao fanoharana, manao fanoharana ny tompo, manao hoe nisy lehilahy anankiray izay nanana saha fanaon'olona fahiny zany, manana saha anankiray dia mamboly eo akaiky ny trano misy ny trano, dia mametraka mpikarakara ny saha, mpikarakara ny zaridaina. Tahaka an'izany no hitantsika ao amin'ny tantaram-pamoronana ao amin'ny Genesis toko faharoa. Andriamanitra nanao saha anankiray dia nametraka ny olombelona ao ho jardinier ao izy. Zay no eto. Ka dia rehefa ndraindray ny tompony nisangasangana ao amin'ny saha dia mahita viavy anankiray, ke hinana viavy izy, dia mitady voana viavy nefa tsy mahita. Tonga ny taona faharoa tsy mahita, tonga ny taona fahatelo tsy mahita. Dia hoy izy hoe ny enseny mpikarakara ny tany voaloboka izy, kapao io hoy izy, fa nahoana no manimba ny tany, 3 taona zaho zao nitady voa taminy kanefa tsy mahita voakory. Dia mbola toy ny teny teo ihany zany, mila mibebaka tompo, mila mibebaka. Ny voa zay tadiavina eto, raha miala tamin'ity hoe atao hoe voankazo sika, tsy zay ny tena resahana, fa ny voa zay tena tadiavina, voa ara-panahy, araka izay lazain'ny Jaona mpanao batisa hoe voa ny fibebahana. Voa ny fibebahana ny tadiavina amintsika zany, zava-dehibe ny mibebaka, ka dia mila mamoa voa araka ny voa ny fibebahana isika. Misy voa ny fibebahana ve amiko, misy voa ny fibebahana ve ao aminao tompoko. Zay koa ny zavatra tadiavin'ny tomposika. Manatona anao izy, manatona ny tenako izy, manatona sika tsirairay izy. Mahita voa mendrika ny fibebahana ve izy eo amintsika. Misy an'izany ve amiko sy aminao sy amintsika tsirairay aby. Eo anatrehan'izany aby dia ambara eto ny vaovao mahafaly. Misy vaovao mahafaly ho asika rehetra eto dia zao: Andriamanitra manamboatra famindram-po, Andriamanitra mikolokolo famindram-po, manome famindram-po zay olona mbola trapahavelomana androany izy, trapahavelomana raha piso, trapahavelomana amin'ny hoavy, mamindra fo Andriamanitra. Ny famindram-po dia asan'Andriamanitra zany, sy mba asan'olombelo zao zany tompo, asan'Andriamanitra zany. Tafiditra anatiny atao hoe asa-pamonjena zany. Andriamanitra mamonjy zany, Andriamanitra mamindra fo zany. Ka dia vaovao tsara ny famindrampon'Andriamanitra no rehetra. Izany famindrampon'Andriamanitra zany anefa dia manome fotoana sika, manome toerana sika. Ny toerana sy fotoana zay omen'Andriamanitra sika dia toerana hibebahana, fotoana hibebahana. Zay zany ny famindram-po, zay kadô lehibe atolotr'Andriamanitra anao, atolony amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy.
faminram-po. Dia hoy zany feo ny firazantsara eto manao avela ohiany aloha izy amin'ity taona ity. Mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika izy. Faminram-po lehibe zany. Feon'iza zany? Feon'olombelona ve zany? Feon'ny tenako ve zany? Feon'ny namako ve zany? Feon'ny Jesosy tenany zany. Jesosy ny tena ray feo am'izany. Izy zay miteny amitsika. Izy zay manome teny, manome ny sakramenta, manome ny fahasoavana, anaty-fahasoavana sanandro. Ny teny sy ny sakramenta, io no mahavelona asika. Io no kolokoloany asika mba hitarika asika ho amin'ny fibebahana, mba hisy voamerika ny fibebahana amin'ny fiainasika. Mibebà toko. Mila raisina zany faminrampon'Andriamanitra zany. Sy raisina firaisina fa raisina mba handraisana fibebahana, mba hibebahana tokoa ka hiovako hanatonana an'Andriamanitra velona. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisana ka ny fanahy maso zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan' Jesosy Kristy Tomposika, ny fitiavan'Andriamanitra ray, raisana ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.